Dia amin'ny fifaliana indray ravana no hifanatrehantsika tahaka izao, anolorana antsika fampianarana vaovao izay mifanaraka indray amin'ny loha hevitra antsika amin'ity volana jolay ity. Raha tsy ahivontsika ny loha hevitra dia ny hoe miorena amin'ny antson'ny tompo. Araka izany ny lesonao antsika anio dia ny hoe mandehana ary araka ny fiantsoana. Mandehana araka ny fiantsoana. Etỳ am-piandohana ry havako, raha te handray izany baiko omeny soratra masina izany isika, satria miseho amin'ny endrika baiko ny loha hevitra eto, misy ordre omenantsika ao. Alohan'ny ankatoavantsika an'ilay ordre dia tsara aloha ny ahafantarantsika inona ilay antsoina hoe fiantsoana, inona ny antsoina hoe antso. Ary izany no fanombohany izay tenenina amintsika. Raha vao miresaka hoe antso isika dia misy dikany maro ny teny hoe antso, ary fehezitsika fotsiny izy amin'reto zavatra anankiroa reto aloha. Ny andaniny izany dia izay ambarany ao amin'ny testamenta taloha, ary ny ankilany izay ambarany testamenta vaovao. Ao amin'ny testamenta taloha ny teny hoe antso dia avy amin'ny teny hebreo antsoina hoe kara. Ny teny hoe antso ao amin'ny testamenta taloha dia avy amin'ny teny hebreo hoe kara. Ny dikan'ilay kara dia fifidianana, élection. Ao amin'ny testamenta taloha zany rehefa miteny dia matetika fifidianana foana ny voambolana ampiasaina. Na dia misy ihany aza ny heviny hoe fiantsoana dia fifidianana ny tena milaza azy. Ohatra hoe nifidianan'Andriamanitra ny Israely, nifidianan'Andriamanitra ny Abrahama, nifidianan'Andriamanitra ny Mosesy, nifidianan'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra marobe, izay foana zany no ampiasaina. Ao amin'ny testamenta vaovao kosa dia ny teny grika fantatsika tsara, ilay teny grika hoe kaleo, izay fototenin'ny fiangonana na ilay eklesiako no ampiasaina. Kaleo izay midika hoe antso. Ny teny hoe antso dia adikantsika hoe vocation na appel, antso. Io zany dia rehefa miteny iray tsika dia izay foana iray amin'ny testamenta vaovao, ny antsoin'Andriamanitra ny apôstôly 12 lahy ohatra, ny antsoin'Andriamanitra ny apôstôly Paoly ohatra. Ireo zany voambolana anankiroa tsara ho fantatritsika tsara ny mampiasa azy. Andeha ho jerentsika tsiraray ny fampiasana ny teny hoe fifidianana sy ny fampiasana ny teny hoe antso. Ray zany aloha ao amin'ny tontolon'ny testamenta taloha, ny anankiray ao amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny testamenta taloha ny antso, ny fifidianana dia mifamatotra mandrakariva reto zavatra anankitelo reto. Ao zany ilay antsoina hoe fifidianana, ilay nitenentsika teo, fifidianana, ny fanekena ary ny fanorana. Ao amin'ny testamenta taloha zany dia mazava, izay nofidiana dia anaovan'Andriamanitra fanekena dia avy eo irahana. Afaka maka ohatra vitsivitsitsika manazava an'izany. Ohatra i Abrahama. I Abrahama dia nofidian'Andriamanitra tamin'ny taranaka maro teto ambonin'ny tany, dia nifidy any Abrahama Andriamanitra. Rehefa mifidy any Abrahama Andriamanitra dia nanaova fanekena amin'izay. Hitantsika any amin'ny Genesis 12, 17, 17. Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Ny tadiditsika tsara amin'ny fanekena dia hoe izao Andriamanitra reo
ianareo kosa oloko. Dia rehefa vita zany dia hoy amin'izay Andriamanitra hoe mandehana ary ianao, io le fanorana. Mandehana ianao a mialay eo amin'ny tanin'io fandany ianao makany amin'ny tany izay andrahako anao. Izay foana zany a ny sary hitantsika eo amin'ny testamenta taloha, izay nofidiana dia anaovan'Andriamanitra fanekena, dia avy eo atao ino? Avy eo irana. Zay zany a mazava tsara tantaran'ny Abraham iny ohatra. Fa eo koa ohatra zao ny Mosesy haitsika tsara. I Mosesy a haitsika tsara fa olona nandositra izy tany Midiana. Rehefa tany Midiana izy dia tany no nisehon'Andriamanitra nifidy azy. Rehefa nifidy azy tany Andriamanitra, io zany le fifidianana, hoe avy ankehitriny ianao, efa reko izy ny fahorian'ny oloko any Egypta. Dia nanaovan'Andriamanitra fanekena izy. Rehefa vita ny fanekena tamin'ny Mosesy, na le antsoina hoe alliance mosaïque, dia indro izy naniraka Mosesy, avy ankehitriny ianao iraka, mandehana ianao a vao ny oloko any Egypta. Izay nofidiny dia anaovan'ny fanekena dia irana. Tahaka izany koa Davida sy ny olona maro izay hitantsika eo amin'ny testamenta taloha ao, mifamatotra foana zany ireo. Fa zao a tsy mifanalavitra amin'ireo koa ny amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao, satria io sary io ihany no bataintsika eo amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia mifanakaikikaiky eo. Amin'ny testamenta vaovao a dia zao manao hoe izay nantsona dia mandalo ny dingan'ny fibebahana, dia avy eo irahana ihany koa. Izany hoe vocation, repentance ary mission. Nantsona izy dia avy eo asaina mibebaka, dia rehefa mibebaka izy dia asaina mitovy. Izay foana no sarin'ny fiantsona hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Afaka miteny ohatra ny antsika ohatra hoe ny tantaran'ny Petera zao. Petera mpanarato a, tadidinareo tsara. I Petera le mpanarato a dia nantson'Andriamanitra izy. Rehefa nantson'Andriamanitra izy dia nandalo ny dingan'ny fibebahana, dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy. Io zany le marika ny fibebahana. Fa rehefa nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy dia hoy Jesosy taminy, manomboka izao Petera dia ataoko mpanarato olona ianao. Inona ny dikan'izay? Mandehana mitovy. Ampiasao indray ny aratonao, tsy anaratona trondro intsony na hazandrano, fa anaratona olona indray. Anao Petera, aminao no ahoroko ny fiangonana. Dia mijery indray tsika ohatra ny fiantsonan'i Levy mpamoretra ao amin'ny Luka 5. I Levy a dia mipetraka teo am-pamoriketra. Rehefa niteny Jesosy hoe manarahy, ny antso zany izy dia nanaraka izy. Rehefa nanaraka Levy dia nahafory, dia nandao ny zavatra rehetra izy ka nanaraka azy. Iny le hoe nandao ny zavatra rehetra iny le endrika le fibebahana. Dia avy eo amin'izay hitantsika tsara ao amin'ny Luka 5. Rehefa nanaraka an' Jesosy Levy dia nanao fanasana izy. Rehefa nanao fanasana izy dia izavy ny olona nasainy tao, ny mpamoretra sy ny mpanota tahaka azy. Izany hoe rehefa avy nanaraka an' Jesosy zany Levy dia nandeha nitory filazany tsara tamin'ireo mpamoretra sy ireo mpanota ireo ihany koa. Any amin'ny Luka 5 afaka hijerentsika an'izany. Ohatra anankiray fahatelo zao a ny amin'ny apôstôly Paoly. Nantson'Andriamanitra i apôstôly Paoly. Rehefa nantson'Andriamanitra izy dia nazeran'Andriamanitra teny amin'ny lalana ho an'ny Damaskosy. Iny fianjeran'ny Paoly iny ny lalan'ny fibebahana. Tamin'iny no nanovan'Andriamanitra azy. Fa avy eo amin'izay rehefa nofidiana izy, rehefa mibebaka dia hoy izy nitombo tamin'ny fanakavo fidy hitondrana ny anarako any amin'ny jentilisa izy. Irahana amin'izay zany izy. Zay zany a tsy afa-misaraka foana ny vocation, ny repentance ary ny
mission ao amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao. Dia andeha ho jerentsika tsiraray sy lalindala kokoa ary ao amin'ny tontolon'ny testamenta taloha dia hitantsika teo fa tsy afa-misaraka ny élection, alliance ary ny mission. Io rehefa jerentsika ohatra ny zava-dehibe ao anatin'io dia hitantsika fa ao anatin'io dia misongadina fa ao anatin'ny fifidianana ao amin'ny testamenta taloha dia zao Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no mifidy, Andriamanitra zany no mifidy izay tiany. Io moa indray sahirana antsika rehefa tena hazavana io hoe nisy firenena be dia be teto ambonin'ny tany tsy mbola nisy zany zanak'Israely zany, fa maninona Andriamanitra no mifidy an'i Abrahama. Misy valiny tsy voatery ho haitsika ny valiny, fa ny valiny mazava dia zao Andriamanitra mifidy dia iza ny fidiana? Zay tiany io, zay tiany io, tsy miankina amin'ny kalitaon'ny olona fidiana fa miankina amin'ny Andriamanitra. Tahaka an'Andriamanitra rehefa mamelan'elontsika, tsy miankina amintsika ny famelan'Andriamanitra eloka, fa safidy madidion'Andriamanitra zany. Eo ane raha ohatra somary resahana kely tsika zany, averina kely mianatra sekolalahady any amin'ny tantaran'ny Kaina sy Abela. Tadidinareo ve ny tantaran'ny Kaina sy Abela zay samy ny anankiray mpamboly, ny anankiray mpiompy, dia samy nanao fanatitra. Rehefa tena dinihana hoe fa maninona no tsy nankasitra an'Andriamanitra ny fanatitry Kaina, fa maninona ny fanatitry Abela no nankasitrahana? Alay tsara-tsaina zany satria Abela mpiompy dia avy amin'ny biby fiompy izay natavy no netiny. Fa i Kaina koa ane ka mpamboly dia izay vokatra tsara nafinatra avy amin'ny fambolena no netiny. Iny zany Kaina mitondra voatavo tsara tarehy nasiany souffleur teo, nasiany aubergine, fa maninona tsy nankasitra an'Andriamanitra? Mivaliny mety lavitra be, mety teolojia lala be, fa ny mazava dia zao zay tian'Andriamanitra io. Zay tian'Andriamanitra io tsy midika mihitsy zany hoe manavakavaka Andriamanitra na tahaka izany, fa misy ny antsoina hoe prérogative an'Andriamanitra amin'ny fifidianana izay ataony. Tahaka ny fifidianana misy vahoaka be dia be, misy fianakaviana be dia be teo ambony tany, maninona? I Abrahama no fidiana, satria ahoana? Zay tiany io. Andriamanitra no miasa ao anatin'ny olom-boafidy ka zay tian'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa zao Mosesy, haintsika tsara hoe ahoana ny fomba nesan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Dia haintsika tsara hoe ilay olona le efa nandositra iray, ilay olona le efa namono ny Egyptiana fahiny iray no fidian'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely hivoaka tao Egypta. Satria nahoana? Andriamanitra miasa dia izay tian'Andriamanitra. Tadidinareo hoe fomba ny fidianana ny Davida, niteneniny Jesy hoe misy le voay izay zanakao hosorana ho mpanjaka dia navoaka daholo, navoaka le tsara tarehy sy le ranjanana le mpiady reny, tsisy nankasitrahana. Zay daholo mbola misy anankiray kely asiny le mihinona mpiandrondry kely ary ananonary. Ahoana ozy izy le mpanompon'i Jehova? Avoay izy no hosory. Satria nahoana? Inona ny kalitaon'i Davida? Tsy misy famendrehana manokana na kalite ananan'i Davida manokana miariny raha hoarina amin'ireo rahalahy dia zao ny valiny, satria izy no tian'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra. Ao ve? Dia miverina amin'izay tsika zany any amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao, manao hoe ao amin'ny testamenta vaovao zany dia tsy afa-misaraka indray ilay ataontsika hoe fiantsonana, vocation, sy ny fibebahana, repentance, ary ny fanarahana na ny mission.
dia ahoana nyendrika isehoana io? Nyendrika isehoana io a dia mahitsika zany voalohany aty amin'ny tontolo testamenta vaovao, mahitsika fa ao amin'ny fiantsoana dia Kristy no miantso. Kristy no tompon'ny fiantsoana. Tary zany Andriamanitra no miantso, eto zany a Kristy no miantso. Zany hoe misy fahefan'i Kristy ao ambadika an'ilay hoe antso. Raha miteny hoe antso zany tsika dia ny dikan'izay dia hoe misy fahefan'i Kristy miaraka amin'ny olombao antso. Io zany mila mitandrina tsara tsika. Ary zany moa efa tenenina foana hoe aza mba mikitikitika olombao antso satria nahoana? Misy fahefan'i Kristy na tsy manana ny kalitao ary iny olona iny, na dia tsy manana ny fanendrehana sahaza ary iny, na dia tsy mifanaraka izay eritreretintsika ary iny, dia tadio misy inona ao? Misy fahefan'i Kristy amin'iny olona iny satria nahoana? Kristy no miantso azy. Zay zany a tadio tsara. Dia loatsika andinika soratra masina kely ato amin'ny Luka 5:5. Manasanareo aho hamaky ny Luka 5:5. Ijerintsika ohatra amin'ny 5:20. Io moa zany raha marina manomboka 7:20 eo io. Tantaran'ilay sokajin'olona anankitelo izay nifampiresaka tamin'i Jesosy momba ny fanarahana azy. Raha hitanareo eo amin'ny 7:20 dia ilay olona no tonga dia miteny an'i Jesosy hoe anaraka anao anaiza lehanao. Fa melo Jesosy valibotana be avy tany izy ny amboolo manandavaka ny voromanidina manana fiarofana fa ny zanak'olona tsy manana izay hipetrahandohana. Rehefa mijery indray tsika ny amin'ny 9:20 dia misy olona indray teny an'i Jesosy hoe tompoko anaraka anao ihany aho fa oka aloha andevina anao velomana eo an-trano. O Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangaron-tariana sy mielika ka miendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa mijery tsika eo amin'ilay 5:20 dia izao i Jesosy no niantso an'ilay olona. Misy sokajin'olona telo zany ireo ilay sokajin'olona roa miteneniko voalohany, ilay voalohany sy fahatelo, dia ilay olona no tia hanaraka an'i Jesosy nefa tsy tapa-kevitra. Fa amin'ilay sokajin'olona faharoa amin'ny 5:20 dia Jesosy no miteny taminy manao hoe ahoana ho azy? Manarahy. Avy eo ilay olona indray mitsofoka. Eo zany entina hitenenantsika manao hoe Kristy no miantso, ka rehefa miantso izy, iza ny antsoina? Izay tiany no antsoina, izay ananany fahefana no antsoina. Zay zany teboka anankiray tokony hitantsika. Ny zavatra faharoa dia efa teny mazava mihitsy Jesosy amin'ny teny haintsika rehetra tsy anjery ity. Ao amin'ny Jaona 5:19. Ho Jesosy manao hoe tsy anareo no nifidy ahy, ahoana ny toerana? Fa izaho no nifidy anareo. Zany hoe zany tena fahefan'i Kristy madiodio ny mifidy olona ho antsoina. Fahefan'i Kristy madiodio ny mifidy olona ho antsoina. Io zany tsy marimaritra iraisana aminao io, tsy edina varotra aminao io, fa rehefa miantso anao Kristy dia miantso izy satria zay no tiany. Zay fahefana io zany izy. Lesona lehibe zany raisitsika avy amin'izay dia hoe tsy izay te ho tonga no tafito fa izay ampitaina. Tsy izay te ho mpianatra no mpianatra fa izay antsoin'ny tompo ho mpianana. Tsy izay te hanaradian'ny tompo dia lasa mpanaradian'ny tompo fa izay eken'ny tompo ho mpanaradia azy. Zany lesona tokony ho fantatritsika atao. Kristy no miantso. Raha miresaka vocation zany tsika dia fahefan'i Kristy zay. Ny zavatra faharoa resahantsika dia izao manao hoe rehefa miresaka hoe
fiantsona na vocation isika dia tsarovy fa tsy resaka fihetsepo io. Tsy zay be émotion dia hoe inona tsy mitombo, tsy hoe rehefa be dia be ny ranomaso dia tena mpiandro tokoa izy zay. Tsy sentiment io. Ao jerentsika ny tenin'Andriamanitra anamarinana an'izany. Eo amin'ilay Luka 7 teo ihany, ny 7:50, ny fahitan'ilay olona vahoaka betsaka anie natonga anazy tena Jesosy anaraka anao anaiza lehanao. Zany hoe zany olona influencé io. Te nahita ilay vahoaka be dia be dia ndaoko mba hanaraka ny olona be mpanaraka io. Dia nitenen'i Jesosy mihitsy ny amboa no manan-davaka, ny voromanidina manana ny akaniny fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany. Rehefa mijery ny apôstôly Petera koa aza tratra amin'ity fihetseham-po diso toerana ity. Tadidinareo ngamba an'io fa azontsika jerena izy ao amin'ny Luka 22:33. Tadidinareo ilay nahazo any Petera eto. Jesosy ilay niteny. Ahoana ozy izy Jesosy? Jesosy zany dia niteny hoe zany izy isy fotoana hoavy ozy izy ny olona dia hovonoan'ny olona antony amin'ny hazo fijaliana. Dia ozy izy Petera, tsy azo anao zany tompo. Raha ohatra tranomaizina ianao hoaniko zay raha ohatra fahafatesana tsy problème anay fa alohanay koa miara-maty aminao any. Everiny Petera fa resaka fihetseham-po ngambany izy ity. Nefa nareo dia nalala tsara mihitsy fa tamin'iny andro iny ihany vao nanenony akoho dia efa intelo ny Petera nandany tompo sahady. Ny etsehany amin'ny fihetseham-po fotsiny ka ity finiavana ty hanaraka anizy an Jesosy ty. Ary ianao ankehitriny, ianao manaraka an Jesosy noho ny amin'iny, satria manaraka ny hafa dia manaraka koa. Satria io tandemina dia manaraka, io no rivotra mitsoka dia mandeha koa ianao. Tadio tsy fihetseham-po ny vocation. Manaraka izany dia horesahantsika eto indray fa misy fepetra takin'ny fiantsona. Inona ny fepetra? Mazava ny fepetra omeny Jesosy atsika. Ny olona antsona dia olona mahafoy ny zavatra rehetra ka mahafoy manaraka an' Jesosy. Izay antsona dia mahafoy ny zavatra rehetra ka manaraka an' Jesosy. Ny olona manana vocation dia afaka mahafoy ny zavatra rehetra anaraka ny tompo. Za dia mahafantatra direkteurana banky, raha vola zany resahana manana zany, lasa nanao asa mpitandrina. Ny démissionna tamin'ny asany dia lasa nanomboka nianatra première année kely tary amin'ilay bourse kely nefitsika tsy dia misy makaiza anaraka ny tompo. Za dia mahafantatra olona dokotera amin'ny médecine sy mahafantatra ingénieur maro manana fahalalana, nanana asa cadre teo amin'ny toerana nisy azy, fa rehefa hoe andeha anaraka ny tompo dia nafozany rehetra zany, lasa nanaraka ny tompo. Ary tsy izany olona teneniko izany ihany eny nisy an'izany, fa reo olona izay nantsoina amin'ny testamenta vaovao dia izany daholo. Raha mijerytsika zao ohatra hiton Petera. I Petera dia hitantsika tsara ao amin'ny Matthieu 4. Andao arahantsika maso vetivety kely reto tenin'Andriamanitra reto. Matthieu 4 tamin'ny fotoana ny antsoina an'i Petera. Ny 9:20 sy ny 9:20. Rehefa vita zany lay
fa mpahazahoana azy andrano be dia be amin'ny Petera dia natsony Jesosy amin'izay izy hoe andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarantolona ianao. Dia ahoana ozy Matio mitantarany toyany ny 20. dia nandao ny arato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Ny dikan'izany dia izao, satria ny fanaratona dia asa fiveloman'ny Petera, dia nandao ny asany izy, nandao ny fivelomana izy, nandao ny fiainana izy ka lasa nanaraka amin'ny Petera. Dia eo ambany eo ihany tsy lavitra eo ny antsona ny Jakoba sy Jaona. Rehefa niantso an'i Jakoba sy Jaona indray Jesosy, dia indro indray Jakoba sy Jaona eo amin'ny 120 sy 20 no ahitantsika an'izany amin'ny Matio 4. Dia ahoana? Arangolana androso izy dia nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa, dia Jakoba zanaky Zebedeo sy Jaona rahalahy, izay niara-mipetraka tamin'ny Zebedeo iray ny teo an-tsambo-kely ka nanamboatra ny aratony. Ary niantso azy mirahalahy izy, niantso an'i Jakoba sy Jaona zany Jesosy. Dia ahoana voalazany 2. Dia nandao ny sambo kely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Raha vao mbola tsy mahafoy izay anananao ianao dia mbola tsy ho mpanaraka amin'ny tompo mihitsy. Ny mpanaraka amin'ny tompo dia izay mahafoy ny ananana. Fangaro eo ihany, afaka mahita koa tsika ilay vehivavy Samaritana ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4. Ty vehivavy ty dia natsaka tao amin'ny fahatsakana tao Sikara. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy teo am-patsakana izy ka nahita ilay ony rano velona miboboka ka izay misotro azy tsy mety mangetaheta intsony, dia hoy Jaona mitantara azy eo amin'ny Jaona 4. Jaona 4 azafady, Jaona 4 ny 19. Hoy Jaona manao hoe dia nandao ny siny ny ravehivavy, dia naninona? Dia nandao ny siny iny ny alan'ny ravehivavy ilay asa nahazatra nataony, ny alan'ilay ravehivavy ilay toerana nisy azy, fa lasa izy nitory tamin'ny olona tany an-tanàna. Izay ilay teneniko foana hoe mifanaraka amin'ilay mission foana ilay vocation. Rehefa azo n'ilay alliance na ilay fanekena fa io Jesosy io no Mesia, dia lasa izy nitory tamin'ny olona tany an-tanàna. Avy eo ireny olo ireny tonga amin'izay ny teny hoe tsy ny filazanao ihany raha vehivavy no inonay, fa ny tenanay no nandreka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Ty efa resantsika teo ny amin'ny Levy na i Matio mpamory rehetra, rehefa nantsony Jesosy i Levy dia ahoana no voalaza? Luka 5 mofinainantsika tamin'ny herinandro ty io. Luka 5 ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Nahafoy ilay famoriketra, nahafoy ny harena, fa nahafoy koa ilay toeram-pahotana satria nosokajiana ho mpamota ny mpamoretra. Nahafoy ilay asa maizimaizina sy feno fahalovana, nahafoy ny lasa ka miditra amin'ny tontolo fanarahana amin'i Jesosy. Rehefa fehezina zany ny olona izay antsony Jesosy, ny olona anaraka an'i Jesosy dia olona vonona hiatrika fisedrana. Raha mijery ny Luka 5 dia mahita an'izany teo misy fisedrana maro samihafa izay ampandalovina ho an'izay tia hanaraka an'i Jesosy. Eo zany le hoe mitanangady tarihana, eo zany le hoe alony maty andevina amin'ny maty eo aminy sy ny sisa.
fa ny tena famezana azy dia ilay tantaran'ilay zatovo mpanan-karena anankiray na nytany an' Jesosy manao hoe inona ny ataoko andovana ny fiainana mandrakizay, dia ozy izy ahoana ny voalaza ny lalàna dia ny amin'ny hoe aza mamono aza mijangajanga aza mangalaka efa arako hatramin'ny mbola kely izany koa izy. Dia ahoana ho Jesosy mandeha ary amin'ny dio ny fanananao dia manino dia omeo ny malahelo. Afam-panadinana ve ilay raha namana? Tsy afam-panadinana izy satria nanan-karembe. Le harena mbola ny azona azy tsy hanaraka ny tompo, na dia te hiantso azy aza ny tompo, na dia nanam-pahefana hiantso azy ny tompo, dia mbola nisy zavatra namatotra azy izany. Ho an'izay te hanaraka ny tompo izany dia mila mahafoy ny zavatra rehetra izy mba hanarany ny tompo. Fampiarana izany dia tsotra. Ahoana izany hoe mahafoy ny zavatra rehetra izany? Dia ny tenin'i Jesosy dia raisy fotsiny ato amin'ny Luka 20:20, ny andininy 7:20 sy 7. Etỳ amin'ny tableau nareo rehetra miaraka mamaky. Luka 20:20, andininy 7:20 sy ny 7. Ahoana koa izy amin'ny anaran'ny Tompo? Mba ataovy miaraka moa fa tsy mitovy izany. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy izay tsy handray dia lavitra amin'izao andro ankehitriny izao, ary amin'ny andro avy dia ino? Fiainana mandrakizay. Ny olona izay mahafoy izany dia ambaran'i Jesosy fa mahazo récompense ankehitriny ary récompense amin'ny ho avy. Inona récompense amin'ny ho avy? Ny fiainana mandrakizay. Inona récompense ankehitriny? Fiadanam-po, fiadanana-naty, fiadan-tsaina. Fa tsy harene akory, nefa moa maninona raha omeny tompo aza raiso ihany. Niarintsika andeha ihany niala teo amin'ny famaritana ny antsoina hoe antso isika, dia lasa zany tsika makany amin'ilay loha-hevitra manao hoe fa inona moa zany ny anton'ny fiantsoana? Inona no mahatonga an'Andriamanitra, satria tsika miteny teo hoe Andriamanitra no miantso, Kristy no miantso. Inona no mahatonga ny Kristy miantso ay sy anao? Fa maninona isika no antsoina? Dia anankiroa valiny mazava. Voalohany miantso atsika izy mba ho vonjena. Antsoina ny olona ho vonjena. Antsoina ny olona hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Antsoina ny olona hiala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Antsoina ny olona hiala tamin'ny fahotana ho amin'ny famelan-keloka. Antsoina ny olona ho hiala amin'ny fahaverezana ho amin'ny famonjena. Matoa Kristy miantso dia miantso atsika izy voalohany, ary tsy maintsy voalohany mba ho vonjena. Natsoina isika ho vonjena. Izany hoe ny olombo antson'Andriamanitra rehetra izany dia manana anjara amin'ny famonjen'Andriamanitra. Rehefa mijery tsika tantaran'i Levi na i Matio, i Levi na i Matio le antsoina hoe mpamota, le sokajin'olona marary mila mpanao fanafody. I Levi na Matio le sokajin'olona mpamota mila fibebahana. Ahoana ho Jesosy taminy? Tsy nifinaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy avy antso ny marina ho izy fa izy fa ny mpanota
mba hibebaka. Ny antony antsoina ny levy zany voalohany dia hiala amin'izany toerana mampamarary azy zany, hiala amin'ilay toerana mampamota azy. Ambara arak'izany fa tsy mikendry, ambara arak'izany fa tsy mikendry afa-tsy zava-panahy ny fiantsoana. Averiko ny fiantsoana dia tena miresaka zava-panahy madio rano. Izay rehetra tsy momba ny zava-panahy eritreretin'ny fiantsoana dia tsy fiantsoana io. Na ianao mieritreritra hoe vocation-nao ilay izy, na hoe antson'Andriamanitra mihitsy nefa ianao tonga hibizina ato am-piangonana, tsy zava-panahy zany. Na ianao anakorotana, na ianao nangana ady, na ianao hitady vola, na ianao hanao zavatra hafa akoatra ny zava-panahy dia tsy miombona amin'izany ny fiantsoana. Andao anie jerentsika ity Tesalonianina faharoa ity e. Ato dia manambara amintsika fa misy antony maromaro ny fiantsoana, dia ambarany amintsika eo fa resaka zava-panahy daholo zany. Tesalonianina faharoa. Ny 17 sy ny 14 hoy ny voalaza fa izahay tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo ry rahalahy malala an'Andriamanitra, malala ny tompo, satria Andriamanitra efa nifidy anareo hatramin'ny voalohany mba hanino, mba azo volabe. Izay ilay izy eo, mba azo volabe, hahazo famonjena. Ny antony nifidiana amin'ny tompo anao dia mba hahatonga anao ahazo anjara amin'inona aloha? Famonjena. Dia amin'inona koa? Amin'ny fanamasinany fanahy, ahazo fanamasinana. Fahatelo, hahazo finoana ny marina. 17 eo zany. Faefatra, 17. Sady ho amin'izany koa no niantsonanareo amin'inona? Amin'ny filazany tsaranay aninona? Azonareo ny voninahitra Jesosy Kristy tomponsika. Tansaina daholo ny antony fiantsoana. Dia miresaka ina daholo ny antony fiantsoana, resaka zava-panahy daholo. Mazava zany, tsy miresaka afa-tsy momba ny zava-panahy ny fiantsoan'Andriamanitra. Zay zany tovy mazava. Faharoa, ny antony fiantsoana dia miantso antsika Andriamanitra, mifidy antsika Kristy mba hiasa, mba hanompo azy. Io zany ilay terminaison an'ilay teny rehetra teo, na amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao. Fifidianana, fanekena dia mifarany fanorana. Testamenta vaovao, fiantsoana, fibebahana dia mifarany amin'ny fanorana. Mazava zany dia izao, izay rehetra natsoan'Andriamanitra tsy maintsy irana. Izay rehetra natsoan'Andriamanitra tsy maintsy irana. Tsy natsoana ho vonjena fotsiny mino, fa natsoana hirana ihany koa, natsoana hiasa, natsoana hanompo azy. Dia hitantsika eo amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao manao hoe izay rehetra nifanena tamin'i Jesosy Kristy ka nahazo fibebahana dia nandeha nitory ny anaran'i Jesosy daholo ireny olona ireny. Izay rehetra nahazo fibebahana dia nandeha nitory ny anaran'i Jesosy daholo, nandeha niasa, nandeha nitory ny filazantsara. Mazava zany fa tsy miantso olona hipetra-potsiny Andriamanitra, tsy miantso olona tsy haninon'Andriamanitra. Ianao ve olom-bo antson'Andriamanitra? Entoko za olom-bo antson'Andriamanitra. Inona ny antsony ianao? Tsy haninona, tsy haninona. Tsy natsony ianao zany. Ianao ve olom-bo antson'Andriamanitra? Entoko za olom-bo antson'Andriamanitra. Natsony anina ianao? Natsony tsy hanao ninona ka? Tsy olom-bo. Matoa ianao natsony.
dia misy antony niantsonanao. Ny antony antsony anao dia zao mba hitory ny filazantsara, hiasa ho azy, mba hanompo an'Andriamanitra. Ndao ny ajerentsika Petera dia nantsona mba hanaratolona sy ho fiorenany fiangonana. Aminao Petera naoriko ny fiangonana, mazava zany. Fa afaka mijery koa tsika ny ohatra hafa marobe izavy ireo olona nantson'Andriamanitra fa reny rehetrareny dia nandeha nitory ny filazantsara daholo. Ny fiangonana na ny apôstôly zao dia nantsona niantso ny mpianatra rehetra izy, dia avy eo amin'izay mpianatra ny rano mandehanana amin'izao tontolo zao, mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra. Ianareo vavolombeloko eto Jerosalema sy Jodia, Samaria hatrany amin'ny farany tany. Ny fanontaniana izay tokony hapetraka ao zany zao dia ny hoe ianao ve nantson'Andriamanitra sa tsy? Raha nantson'Andriamanitra ianao, voalohany nantsona ianao ho vonjeny, fa faharoa nantsona ianao inona ianao, tokony voavalinao zany fanontaniana izany. Mamaratana zany zao ry aho, verina tanteraka amin'ny loha hevitra antsika tany am-piandohana manao hoe arak'izany ary mandehana amin'ny fiantsona. Ahoana ny hoe mandeha amin'ny fiantsona? Mandeha amin'ny fiantsona, voalohany hevero ny fiantsonanareo. Efa mba nidinianao sy niasanao saina lalina ve fa olona nantsona ianao? Vakio kely ny Korintiana voalohany toko voalohany aloha 2:20. Hoy voalaza manao hoe fa hevero ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adalan'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampamenatra mendry. Ny malery amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery. Ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no fidian'Andriamanitra dia natao tsy misy aza mba hafoana misy, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Efa misainitsaininao ve? Efa mba noeritreretinao ve? Efa nodinianareo ve? Efa noheverinao ve ny antson'Andriamanitra taminao? Raha izay. Faharoa, raha mitentsika hoe maniana araka ny fiantsona dia zao, ataovy miendrika ny fiantsonanao, ataovy miendrika. Efesiana 4:1. Ty hoe ataovy miendrika ty zany dia zao manao hoe misy fenitra ilaina, misy fenitra takiana amin'ny antson'Andriamanitra, dia ampifanarao an'ilay norma ny fiantsona, ny fiantsonanao. Ina moa no dikan'izany? Raha diakonina ianao dia apetrao tsara ny norma na diakonina. Inona avy ny fanompony ny diakonina? Tantera ho atsaka sy andava ny fanompony, inona avy ny fanekenana atao? Arao zany. Fa tsy hoe atao zara fa vita, tsy manaraka norma, te ho tonga, tsy te ho tonga, tsy problema. Arao ny norma, mpiandry ianao. Arao ny norma ny mpiandry, arao ny fenitra, ny fipetra, mahampiandry. Tokony andraikitra any amin'ny sampany ianao, olona mpanompo samihafa ianao, arao ny fenitra. Inona ny ilaina sy takiana amaborao ny sampananao? Mila mivory isambolana ianao, rehefa tsy mivory dia koropahany. Mila mivory tsika na misy Covid na tsisy Covid, mila mivory. Zao zany zao efa fomba ny tôlo efa taloha be no hoe ny Covid natao prétexte, atao excuse amin'ny tsy hanaovana ny asa. Efa fomba ny tôlo, efa lany andro zany. Fa taloha zany pasy zao efa tsy zany intsony. Donc rehefa tsy manaraka ny norma dia averena. Ahoana hozy ny bokon'ny Isaia,
Efesiana toko faefatra andininy voalohany. Anoho izany izao fatotra nohony amin'ny tompo dia mangataka anareo mba haninona izy andeha miendrika ny fiantsoana izay niantsona anareo, ampanareo norma ny fiantsoana izay niantsony tompo anareo. Inona ny norma, inona ny felitra, inona ny fipetra takiny. Ary tahaka izany koa amin'ilay Tesaloniana faharoa toko voalohany andininy faha 1 dia hoe ary izany mangatahanay mandrakarivany aminareo mba ataon'Andriamanitra ho miendrika ny fiantsoana ianareo, ataovy miendrika ny fiantsoana. Raha andeha araka ny fiantsoana dia atao dia verina izany, atao miendrika izany. Fahatelo, ataovy mitoetra tsara, aza taitaibondona. Zaho no katekomena, tsy hanao indray ka ohatranany, zaho nao brosapa, tsy hanao indray zaho nao dekona, zaho tsy hanao indray aza taitaitra. Ataovy tsara fototra ny fiantsonanao, ataovy azo antoka ny fiantsonanao. Rehefa natsona ianao dia natsona, ataovy hatramin'ny farany. Petera faharoa toko voalohany andininy fahafolo hoy ny voalaza amin'ny anaran'ny tompony hoe ary amin'izany dia mahazo tokokory rahalahy hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo, fa raha manao izany zavadrany ianareo dia tsy ho tafitorana akory mandrakizay. Mahazo tokokory hampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Aza taitaitra, ataovy, rehefa natao dia ataovy. Ohatsy izy ny filohan'ny FJKM zay rehefa miteny manao hoe rehefa anao dia ataovy tsara, rehefa tsy anao dia mipetra tsara. Rehefa anao dia ataovy tsara, rehefa tsy anao dia mipetra tsara. Tsy hainao indray ny problème ny olona nefa ianao ary tsy anao. Heverina izay ampitoetra tsara ny fiantsonana. Manaraka fahaefatra, raha mitentsika mandeha araka ny fiantsoana dia tadio mila fahamalinana ny fiantsonan'ny tompo, mila fahamalinana. Ary raha mitentsika hoe fahamalinana dia izao ny tenin'i Jesosy ho an'ny mpianatra ihany ao amin'ny Mateo toko 10 no vakiantsika andininy faha 9. Io zany talohan'izay tenenana an'ity Mateo toko 10 andininy faha 9 ity dia niteny Jesosy manao hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Izany hoe nanao recrutement ana-piasa Jesosy. Kanefa rehefa nanao recrutement ana-piasa izy dia izao hitantsika eo fa niantsony apôstôly 12 lahy izy, tsy izay rehetra teo apôstôly dia nantsona apôstôly, fa misy critère, misy fipetra, misy formation natao teo. Dia rehefa vita ny formation dia hoy amin'izay Jesosy miteny manao hoe ahoana izy endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromalala. Dia eo zany ianao mandinika manao hoe angamo ny menarana hendry. Fa ny lesona lehibe eo ambadika an'io dia izao hanana fahamalinana isika amin'ny asan'Andriamanitra, tsy le mpiasa ben'Andriamanitra. Ianareo le mpiasa ben'Andriamanitra, ataon'ny olona boto dia boto, ataon'ny olona adala dia adala, manana fahamalinana. Jereo ny fahendrena ilaina sy takiana amin'ny fiantson'Andriamanitra. Mila jerentsika tsara ihany ny lafin'ny pratika amin'ny fampiarana ny fiantsonantsika, amin'ny fampiarana ny antson'Andriamanitra izay efa nekentsika, dia mila manana fahamalinana ihany isika amin'ny fanatanterahana azy. Farany ry havana, miainoa ny antson'ny tompo.
Ty moa zany raha maro tokony natao tany aloha fa eto ny plasina sy nazy miainoa ny antsoa tompo. Raha miteny an'izany dia izao heno marina hoe tena olomboantson'Andriamanitra marina ve ianao ho amina asa iray, tena natsona marina ve ianao. Ahoana ny ahafantarana fa tena natsona ianao? Valony voalohany henony fanahy masina izay mibitsika aminao. Tsy ianao no manaiky fa izy, fa ny fanahy masina no manaiky eo anatinao. Tsy ny fanapahan-kevitrao no raiso, fa aleo ny fanahy masina hipetraka handray fanapahan-kevitra. Tsy izay tianao no atao, fa aleo ny fanahy masina no manao izay tia. Eno ny fanahy masina mibitsika. Tsika anie dia mandreny feo foana misy feon'ny tompo miteny, misy feon'ny fanahy masina miteny amintsika foana. Rehefa mbola tsy azonao ndraindray satria aiza izany fanahy masina izany, zavatra tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana, aiza izany, dia andao indray ary henoy ny tenin'Andriamanitra. Aiza ny tenin'Andriamanitra? Ao amin'ny soratra masina. Aiza ny soratra masina? Ao amin'ny Baiboly. Miaino izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Izao no izy ry avy, izao no izy, satria Andriamanitra no mpiantso. Zay manaiky an'izay tsika. Satria Andriamanitra no mpiantso dia ao amin'ny teniny no iantsony atsika. Averiko a? Satria Andriamanitra no mpiantso dia ao amin'ny teniny no iantsona atsika. Noho izany tsy mampanao atsika zavatra mifanohitra amin'ny teniny na oviana Andriamanitra. Averiko, tsy mampanao atsika, tsy maniraka atsika hanao zavatra mifanohitra amin'ny teniny na oviana Andriamanitra, na inona. Indray mantsika entin'ilay baikon'ilay fihetsem-po teneniko tany aloha. Rehefa tezitra dia iny tokoa fa lasa koa manino mamalibotana. Dia jereo ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ve maniraka anao hamelo koa ary? Ny tenin'Andriamanitra ve maniraka anao hanimba zavatra? Ny tenin'Andriamanitra ve maniraka anao hampisaraka? Averiko amintsika eto a, ny teny hoe mampisaraka dia mitovy fototeny amin'ny teny hoe diavoly, diabolosy. Dikany hoe diabolosy dia hoe mpampisaraka. Entrer à l'intérieur, le mpampisaraka amin'ny mpivady iny diabolosy, le mpampisaraka amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy zanaka diabolosy, le mpampisaraka fiangonana diabolosy, le mpampisaraka fiarahamonina diabolosy. Amin'ny fotoana rehetra izay misy fisarahana dia misy diabolosy tafiditra. Tsy ny soratra masina mihitsy ny maneraka antsika hisaraka. Dia mijery tsika inona ny fiantsona, inona ny vocation, le fisarahana. Mila mijery an'izany tsara tsika. Tsy maintsy miaino ny soratra masina tsika. Any amin'ny farany koa iaho fa tsy miteny hoe voalohany ny fanahy masina, faharoa ny soratra masina, fahatelo any ianao izany vao miaino fieritreretanao. Fieritreretana averiko, tsy fieritreretanao mahadio rano, fa fieritreretana mifanaraka amin'ny soratra masina sy ny fanahy masina. Heno ny tenin'ny fanahy masina, heno ny tenin'ny soratra masina, hanamarinanao ny fieritreretanao. Feno ny fieritreretana araka ny soratra masina sy araka ny fitarihan'ny fanahy masina. Dia mpamaranana ry avako raha miresantsika hoe antso na fiantsona dia misy formule ihany. Ahoana ny ahafantarana fa tena antso dia izy? Izao misy formule maromaro fa reto anankiroa reto no miko anareo. Voalohany dia izao: ny antso dia ny ambition
ny faniriana lalina ao anatinao, ampiana izay mety ho asa na profession ao anatin'izany, ampiana ilay tenentsika hoe mission. Aza vaiko kely raha ohatra zany ka miresaka hoe antso, dia raisinao ilay izy hoe antso zavatra tianao, zavatra mba tena nofinofiko zao, dia tsy nofinofy iny ny antsinao hoe tsy rehefa anao nofy ianao dia antso izay, fa hoe azo tanterahana ve izay dikany hoe profession, azo tanterahana ve io ilay nofinofy iny, misy mesure ahafahanao manatanteraka an'iny ve. Ary ny fahatelo dia izao, mitondra inona ho an'ny hafa io nofinofinao io, mitondra inona ho an'ny hafa io, mitondra fampibebahana ho an'ny hafa ve, mitondra fampandrosoana ho an'ny hafa ve, mitondra fampandrosoana ny fiangonana ve. Raha ohatra zany ka tsy nisy tanjonao mihitsy fa dia hoe mba nofinofinao tao fotsiny, za zany nofinofy ninona, dia io zao ny an'ilay miliardera be anankiray iny, dia ny azy zao nofinofiny dia mba handeha eny amin'ny espasy dia andany volana, inona ny tanjona, dia mba manao torista any amin'ny espasy. Fa ahoana zany voako zany ny olombelona ino zany civil, zany civil voalohany miakatra eny amin'ny espasy. Inona no vokatray any amin'ny fiarahamonina any amin'ny hafa? Tsisy fa dia mahantra aloha dia mahantra ihany. Donc zany tsy vocation mihitsy izay, fa ny vocation dia ianao voakasika fa impliqué ny hafa, izay no mahavocation azy. Faharoa, izay formule mety azontsika ny vocation dia izao: inona no tsy maintsy ataoko? Io tsy maintsy ataoko io ampiako ny zavatra tiako. C'est ce que je veux, c'est ce que je dois, et je veux, et aussi c'est ce que je peux. Inona no tsy maintsy ataoko? Inona no azoko atao? Inona no tiako atao? Ampifangaronao daholo izany rehetra izany, hahatakaranao ny amin'izay tokony ataonao marina, ny amin'ny antsonao marina. Raha ohatra zany asiana ohatra kely dia izao: nentin'Andriamanitra ianao mipetraka anatany Ambosary Atsimo, inona ny vocation anao? Jereo aloha ny zava-misy, inona ny zavatra mioblige anao any? Inona ny any? Kere olona noana ny any. Ao, inona ny zavatra tianao? Za tia mianatra olona. Inona ny azonao atao? Anangana centre fitezana fizarana sakafo na ny ampona ohatra. Azonareo ve izy? Fa tsy hoe any amin'ny tany misy kere no misy anao dia bon, aty tsisy téléphone Android mihitsy ka dia za mivarotra téléphone Android voalohany aty. Zay ve ny ilain'ilay tanàna? Marina ilay izy fa opportunité ho anao satria mety ampidi-bola, raha anam-bola ilay olona, fa zany hoe mahasoa an'ilay tanàna kokoa ve mihoatra ny anoanana ilay izy. Ampifandraisina zany izay tianao, izay ilain'ny fiarahamonina, izay takiana aminao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry avako amintsika kosa zany lesona izany, mandehana ry amin'ny fiantsonana. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina, fanandre indray ny teninao androany, nianatra momba ny fiantsona izay hifidiananao anay tsiraray avy. Misaotra Tompo, ary ankehitriny
bitsio aty anatin'ny fonay aty anatin'ny fananay ny antso miatefa aminay tsararay azy miteneny ianao araka ny fombanao ary sority mazava ny planinao ny drafitrasanao Andriamanitra ny amin'ny fiantsonanay tsiraray avy mba anananay fankatoavana ny teninao. Reo ny mpanomponao Andriamanitra izay nandre zao teny izao, ianao koa ampafantatra azy ny amin'izay ilana azy eto amin'ity zao tontolo izao ity, ny planinanao ny aminy ho faritanao Andriamanitra. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany. Ianao nefa nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay eo izay ny lanitra no masina ny anarana tonga ane ny fanjakana atao ane ny sitraponao ety an-tanaka amin'ny lanitra mene izay anasazonay ary milany lokay tahaka namelanay sy mioka taminay aza mitondra ny fakapana manafana ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay